tontosaina nandritry ny atelona tao amin'ny kifama Atsirabe ny fivoriana voalohany nataony ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ariny jona tamin'ity taona ity. Fivoriana natao hanomezana toromarika sy ny fomba fijery mitovy ho an'ireo tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ariny jona ho fanafainganana ny fanatanterahana ny asa rehetra mifandraika amin'ny PGE sy ny velirano napetraky ny filoham-pirenenan'i Madagasikara Andry Rajoelina ho an'ny sehatry ny famokarana dia ny fahafitantena ara-tsakafo. Nandritry ny 3 andro dia niaraka ny fandinika ireo tompon'andraikitry ny ministera na avy amin'ny faritra izany na DREP na ireo avy eto an-toerana momba ny fametrahana ny rindran-damina rehetra mifandraika amin'ireo asa lehibe sy ireo tanjona imasoan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ariny jona. Teboka maro no voaresaka sy voadinika nandritry ny fotoana dia ny fandrindrana ny laminasy, ny momba n'ireo fepetra sy toromarika mahakasika ny fandreketana ny tsenam-barim-panjakana na passation de marché ary ny fitantanana ny maha-olona sy ny fanaparitahana ny mpiasa any amin'ny faritra. Nodiniana nandritry fotoana ihany koa ny momba ny fanamafisana sy ny fandrindrana ny serasera ary ny fampitam-baovao eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ariny jona. Irahantsika malala fa ety amin'ny fiandohan'ny taom-piasana 2024 isika izao. Efa lany teo anivon'ny antenimera rotonta ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2024. Efa lany ary tanteraka teny anivon'ny tetikasa sy ratsa mandraika maro eo anivon'ny ministera reny ihany koa ny programan'asa tanterahana amin'ny taona 2024. Efa fantatritsika ihany koa fa efa eo amin'ny anolotra amin'ny fomba ofisialy an'izany atao hoe plan émergence Madagasikara zany ny filohan'ny repoblika ao anatin'ny andro vitsivitsy. Zany rehetrarehetra zany dia mitaky fiovana sy fanatsarana ary fanafainganana ny fomba fiasa eny anivon'ireny ministera mpanatanteraka sy ratsamandraika ny maro isan-karazan'ireny. Izay indrindra natonga anay eto anivon'ny ministera izay nampiantso ary nanao an'izao fivoriana zao ho an'ny tompon'andraikitra voalohany rehetra nitaly etenivon'ny ministera foibe zany na nitaly any amin'ny ratsamandraika any amin'ny faritra ary ireo tompon'andraikitra voalohany amin'ny tetikasa eo ambany fiahin'ny ministera sy ireo ratsamandraika na ny organisme rattaché ministera nanao an'izay fivoriana nandritra ny 2 andro zay mba ametrahana indrindra an'izay toromarika izay hoe mila mifantoka amin'ny zava-dehibe indrindra isika dia ny fanatanterahana ny velirano izay nataon'ny filohan'ny repoblika, fanafainganana ny fanatanterahana ny asa ankitsy-po ary fahavononana avitan'izany ao anatin'ny fotoana izay napetraka amin'ny tsirairay. Mila fifanentanana zany, mila finiavana lehibe zany, mila fifampitokisana eo amin'ny mpiara-miasa zany dia ilaina ihany koa ny mifanatrika, ny mifanohana, ny mifanome hevitra ary indrindra ny mifanampy, satria dia ilaina tsy ny minisitra irery na ny sekretera jeneraly irery no resy lahatra amin'ny fanatanterahana ny programan'asa fa ny ratsamandraika sy ny drafitra mpanatanteraka rehetra eo anivon'ny ministera dia tokony mitovy fijery, miomby fijery ary miatrika ny tanjona iraisana izay apetraka ho tanterahan'izany ministera izany. Izay ny antony indray lehibe izay tsy maintsy nionana
satria nytoromarika amin'izao fiandohan'ny taona fahatelo mitondran'ny filohan'ny repoblika izao ao anatin'izao rafim-panjakana vaovao zao dia mila afanganana ny fanatanterahana ny asa rehetra, mila mandray lesona ary mila manatanteraka an'izany ankitsy-po ampamarinana ary amin'ny fahaiza-manao rehetra ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany mba tsy ho variana any amin'izany resaka fandrembirebena sy fanakorontanana izany mpiara-miasa fa hifantoka kosa satria izay nametrahana azy ireo izay no adidy miandry anay tsirairay avy ary izay ihany koa matompon'andraikitra tompon'andraikitra eo anivan'izany ministera zany miandrana andreo mpiara-miasa rehetrarehetra ireo ny vahoaka marobe amin'ny tontolo-mpamokarana. Tsy ho azontsika izany fahavitantena ratsakafo izany raha tsy misy niezaka fa tsirairay avy manomboka ty amin'ny tompon'andraikitra voalohany sy nisan'ambaratongany ary hatrany amin'ireo mpanatanteraka sy teknisiana ny fotony rehetra sy ireo mpiara-miasa rehetra. Mila fifanentanana izany, mila fifampifehezana izany ary mila an'izao fiaonana izao mba hahafahana manamafy an'izay fiarahamentana eo anivon'ny ministera izay mba hifantoka tanteraka amin'ny tena diditsy andraikitra ary ny asa andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny tsirairay.